tsy noho ny kery any atsimon'Nosy no mampifindra monina ireo olona avy any atsimony Madagasikara makany avaratry Madagasikara amin'izao fa fomba efa fanaon'izy ireo isan-taona rehefa mahitany toy izao ho ny ministeran'ny mponina androany. Ny fisian'ny fiboana hoy izy ireo no napiato io fifindra-monina fataon'ny mponina any atsimo io ka izay no napiakatra be ny salanisa raha nitatry ny ministeran'ny mponina hatrany. Efa tafiakatra 450 ireo olona ny findra-monina ireo tamin'ity fiandohan'ity taona ity raha toa ka 500 hatramin'ny 800 isan-taona izany teo aloha. Malala Rakotondreny sy Lantra Samelsan. Efa nahazo fanampiana iatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo avokoa ireo distrika 7 ny ara ny tsy fanjarian-tsakafo nanikere-tany atsimo amin'izao fotoana izao raha nambarany ministeran'ny mponina androany. Tonga hatrany manodidina ny iray hetsy hony avy amin'ny ministera am-pony ireo kery avy any atsimo ireo izay hita anatin'ny distrika Namboasary Atsimo, Ampani, Ambovombe, Bekily, Petroka, Pelo ary Tsiombe. Ho an'ireo tratran'ny kery mpifindra-monina kosa nilaza ny tale jeneral ny ministeran'ny mponina fa efa fomba fanao an'ny olona any atsimo makany avaratry Madagasikara fa tsy noho ny kery akory. Efa presque mihoatra ny 1 million mahery any zany ny tratran'ny kery. Ireo le fialan'ny olona avy any amin'ny kery makaty Antananarivo ireo sa makaty avaratra ozy izay. Ozy izy zareo tsy hoe kory no le kery efa fanaon'ny olona any zany izy io. Fa nisy le confinement tamin'ny heritaona izay eo amin'ny 200 isa-taona no mandeha mifindra. Dia tratran'ny le confinement dia lasa nitombo hatrany amin'ny 400 zany amin'izao fotoana izao le mifindra. Tany Fianaratsoa zao dia sakafo ho ana olona nanodidina hatrany amin'ny 570 olona nandalo tao amin'ilay toerana fisakafoanana ao amin'ilay centre CERC zany. Ary ny teto Antananarivo kosa hatramin'ny anio dia miampy an'ireo 570 ireo zany dia efa nisy hatrany amin'ny 10 no nomena sakafo izay matory etsy amin'ny fahasankarana amin'ny alina ny ireo mpifindra-monina ireo ne tsy hoe mijanona amin'ny fahasankarana mandritry ny ray volana na herinandro e. Fa miova foana zany izy ireo isan'andro misy 50 androany, misy 30 arakaraka ny taxi-bosy mitondra azy ireo. Tao anatin'ity volana janoary ity mpifindra-monina manodidina ny 30 hatramin'ny 50 isaky ny fiarabe no tonga avy any atsimon'ny Nosy in-3 isan-kerinandro. Ireo mpifindra-monina izay miazo makany Tsoroany Mandidy, Mahajanga, Maheva Tanàna ary ny any Ambatondrazaka.